Mbola faly miarabanao ndray ny tenako atao anatin'izao fandarana fantarin'ny marina izao dia ankasitrahana ny MCTV izay mikarakara an'izao fandarana izao. Amin'ity ity isika dia resaka lohahevitra anankiray indray dia hoe Jesosy 𝗙𝗍𝗵 no manafaka. Jesosy 𝗙𝗍𝗵 no manafaka. Izany lohahevitra izany moa dia nitsoahana avy tamin'ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:9 dia ny 5:30 izay milaza hoe koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny zanaka ambary eto dia Jesosy. Koa raha Jesosy no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ho afahana amin'inona moa ilay fanafahana izay resahana eto. Ny 5:30 amin'ny Jaona 4:9 ihany manambara hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevony ota. Eo amin'ny 5:30 izy dia milaza hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zany hoe resaka fanafahana amin'ny ota zany no resahan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:9 io. Satria nahoana? Satria tsy misy olona mahay manafaka ny tenany amin'izany fahotana izany. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa isika olombelona dia nandova ny fahotana avy any amin'ny Adama araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana 5:12 koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona anankiray eo amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Zany hoe le olona anankiray izay nidiran'ny fahotana dia i Adama, ary izay fahotana izay dia nahazo ny olona rehetra ka lasa mpanota avokoa ny olona rehetra. Dia ny tambon'ny fahotana nefa dia fahafatesana, ny tambon'ny fahotana dia fahaverezana. Ny fahotana ny tena fototry ny olantsika olombelona hatramin'izay. Ny fahotana ny fototry ny faharavam-piainana, ny fahotana ny fototry ny aretina rehetra izay mitranga amin'ny fiainantsika, ny fahotana ny fototry ny henatra sy ny fahafa-baraka maro isan-karazany eo amin'ny fiainan'olombelona. Ny zavatra misy anefa isika dia tsy afaka amin'izay fahotana izay mihitsy amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika, satria araka nambaran'i Jesosy hoe izay rehetra manota dia andevony ota. Izany hoe tsy misy olombelona zany mahay manafaka ny tenany amin'izay fahotana izay. Ary porofon'izany be dia be ny olona rehefa isaky ny manomboka ny taona, isaky ny voalohan'ny taona dia milaza hoe amin'ity taona ity tena ho lasa olom-baovao amin'izay, amin'ity taona ity tena hiala amin'ny zao daholo, hiala amin'ny fanao ratsy dia karazana fahotana maro izany. Dia ny zavatra mitranga herinandro fotsiny no afaka ao anatin'ilay izy, fa rehefa avy eo dia miverina amin'ilay fanao taloha ihany. Fahotana ilay resahantsika eto. Ka ny dikan'izany dia tsy misy olombelona na dia ny ray ary mahay manafaka ny tenany amin'izany fahotana zany, amin'izany fahazaran-dratsy izany, amin'izany karazana fiainana tsy milamina rehetrarehetra afa-tsy Jesosy 𝗙𝗍𝗵. Raha isika dia ho reraka isika raha miezaka miala amin'ny herin'ny tenantsika manokana. Ho reraka isika raha isika no miezaka miady amin'ny fahotana, satria tsy resintsika izany fa izany mihitsy ny antony nahatongavan'i Jesosy teo amin'ny 𝗙𝗍𝗵 mba hitondra ny fahotantsika. Izay ny antony nahafatesany teo amin'ny 𝗙𝗍𝗵 mba hanaisotra ny fahotantsika ary mba hahatonga antsika ho afaka amin'izay fahotana izay azafady. Io fahotana io dia natiora ao anatintsika olombelona. Io fahotana io dia fiainana ao anatintsika ao mihitsy izy io ka tsy mety afaka zany fa efa miaraka amintsika. Ary izay indrindra no ilayntsika mpanafaka dia Jesosy Kristy. Jesosy 𝗙𝗍𝗵 no mahay manafaka antsika amin'izay fahotana izay. Isika tsy mahay manala ny tenantsika ao anatin'ny fahotana amin'ny alalan'ny herintsika, fa milan'i Jesosy tsika mba hanafaka antsika ao anatin'izany fahotana zany. Ka ninona karazana fahotana izay mety mamatotra anao androany, ninona karazana fahazaran-dratsy Jesosy afaka ny hanafaka anao androany. Ny zavatra ilaina amintsika fotsiny dia voalohany indrindra aloha, raha tena te ho afaka ianao, raha tena te ho afaka amin'io fahotana io ianao, ny zavatra mila atao voalohany indrindra dia ny miaiky an'izay fahotana izay. Mila ekena izay fahotana izay, mila ekena ilay tsy fahamarinana, mila ekena ilay fahotana, mila tena manenina isika ny amin'ilay izy. Ary rehefa miaika dia mila mahafoy an'ilay izy, satria be dia be koa ny olona mbola tsy mahafoy an'izay fahotana izay. Fa tsy maintsy aloha mila afoy ilay izy, satria io no fototry ny olana, satria io no mahatonga faharavam-piainana, satria io no mahatonga antsika ho very sy ho tafasaraka amin'Andriamanitra io fahotana io. Ka tsy maintsy afoy ilay izy. Ary rehefa miaiky sy mahafoy dia mila mitodika amin' Jesosy amin'izay
dia anjaran'i Jesosy amin'izay ny manafaka anao. Ain'i Jesosy ny manafaka anao a, ninina karazana fatorana mbola misy eo amin'ny fiainanao, ninina karazana fahalotonana, karazana zavatra ratsy izay mbola mamatotra anao a, Jesosy ihany no mahay manafaka anao a. Ary na ohatry ny ahoana ny haben'ny zavatra ratsy vitantsika rehetrarehetra, raha tena hiverina amin'ny Jesosy sika dia mbola vonona ny amindra fo izy a, sady hanadio a ny fahotana rehetra ary hanamarina antsika mba hahatonga antsika hanana fifandraisana amin'Andriamanitra sy handova fiainana mandrakizay. Izay ny fandaharantsika tamin'ity anio ity a, ankasitrahany ianao izay naraka hatramin'ny farany a, mirary soa dia tahin'i Jesosy daholo.